Fa ao anatin'ny vanim-potoana mahakaiky ny Noely izao ihany koa moa dia misy kosa ny tolotra vaovao izay entin'ny Parabole Madagasikara ho an'ireo mpanjifa ao aminy. Nampahafantarina io tolakandro io moa ny mikasika n'ity tolotra ity izay nitanterahana tetsy amin'ny foiben'ny Parabole tetsy Akorondrano izany fampahafantarana izany. Ao anatin'ilay hetsika campagne de Noël izay karakarain'ny Parabole Madagasikara dia nanomana tolotra manokana izy ho fanomezana fahafapo hatrany ireo mpanjifa. Nampahafantariny tolakandro io no mikasika izany tolotra izany tetsy amin'ny foiben'ny Parabole tetsy Akorondrano. Manomboka ara-pitro zany ny Krismasy Noël tao Parabole Madagasikara dia izay no anisan'ny antony ty amin'iretsika androany ty anambarana fa misy tolotra manokana indray tolotra izay miendrika fanomezana goavana ho an'ny rehetrarehetra na ho an'ny mpanjifa taloha na mpanjifa vaovao. Ohatrohatran'izao ny endrika ilay tolotra vaovao ho an'ireo tapa-kevitra soratra anarana moa zany manomboka amin'ny rapitro 12 Novembre ary mifarany tolotra io hatramin'ny 4 Janoary. Dia ohatrohatran'izao ny endrika ilay tolotra izay tapa-kevitra soratra anarana dia tsy misy sarany aloha na ariary azy, zany hoe soratra anarana mamaim-poana na ny fametahana ihany koa mamaim-poana. Manomboka mandony sarany zany ny olona raha ohatra ka raisitsika ny ohatra amin'ity volana Novembre ity dia manomboka mandony sarany izy amin'ny volana Febroary. Izany hoe raha fitinina ilay tolotra dia ty volana isoatananarana dia mamaim-poana dia mahazo ireo volana amboniny ihany koa izy mamaim-poana amina bouquet intégral, zany hoe raha ohatra ka maka an'ilay bouquet déclic izy 72 chaînes dia mandritra n'izay vanim-potoana voalazako teo izay dia mahazo 97 chaînes izy mamaim-poana, zany hoe bouquet intégral. Nilaza ihany koa ny Parabole nandritra ny fotoana fa iroso amin'ny asa sosialy manomboka izao ho fanampiana ireo manitra sy farofy. Misy ihany koa ny asa sosialy ataon'ny Parabole Madagasikara natomboka izany tamin'ny fanampiana ny Rotary Club amin'ny fanorenana ny EPP Ivandry ary hotohizana amin'ity fetin'ny Noël 24 ity ka tsy hijanona amin'ity ihany fa hitohy hatrany, izany hoe isaky ny mpanjifa anankiray ny soratra anarana ataon'ny Parabole dia manome ariary zato Parabole ho fanampiana ny sahirana. Sehatra maro no eritreretin'ny Parabole Madagasikara hanaovana asa sosialy, isan'izany ny fampianarana, ny fanadiovana ary ny fananganana foto-drafitr'asa. Dia tapitra tao anatin'ny fanadihadiana iray ihany koa ny vaovaontsika ampatsiarivana kosa ianao amin'ny fivoahan'ny gazety natokana ho an'ny lehilahy moderna Rampitso Zoma, ny gazety Mahery moa izany ny larana fa 730 no ivoaka eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao indray anasongadinana hatrany an'ireo vaovao ara-panatanjahantena sy lohahevitra samihafa mikasikasika an'ireo lehilahy ihany koa. Mametraka ny vilomandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary toko lasoko avy.